Ny 1 ambin'ny 30 ny volana marsa 2024 no nentina teto anatrehan'ny fampanoavana ary natolotra ny mpitsara-panao famitorana ny olona miisa 13 izay voaroiroy tamin'ny raharaha fikasana ifofony amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy anatanteraka fanongana mpanjakana izay efa nomanina nandritra ny fotoana lavalava. Anisan'ny nikononkonona sy nanao ny fandaminana rehetra tamin'izany fanatanterahana ny eloka bevava izany ny kolonel Patrick Rakotomamonjy. Izany dia tamin'ny alalan'ny fikasana ifofo ny ain'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tao anatin'ny fanadihadiana no nahitana ireo fifampiresahana izay nifanaovan'ireo voapanga tamin'ny alalan'ny someso sy tamin'ny alalan'ny afatra miafina tany anatin'ny WhatsApp. Nandritra izany ihany koa no nanaovan'ireo voapanga sasany fiekekeloka fa ny vola 20 miliara ariary izay hita tao anatin'ny kontin'izy ireo no hoentina ampiasaina anatanterana izany eloka bevava izany. Marihana fa nanatanteraka fivoriana matetika ireo voapanga ireo ka tao anatin'izany no namolavolan'izy ireo ny paikady rehetra izay ho atao. Ny fisavana ny tranon'ireo voapanga dia nahafahana nahita vola sy fitaovam-piadiana maro. Tsara ny manamarika fa nisy ireo manamboninahitra izay anisan'ny voaroiroy tamin'ity raharaha ity ary ao anatin'izany ny jeneraly iray izay efa nidina an-dalambe ka naneho ny fahavononany hanao fanongana mpanjakana. Fikasana ifofo ny ain'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara, fidirana anatin'ny fikambananjiolahy, fihazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary firaisana tsikombakomba izay samy voatondry sy faiziny fehezan-dalàna famaizana no anenjehana ireo voapanga rehetra ireo. 12 amin'ireo voapanga ireo no nampidirina ponja mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo. Misy ireo izay mbola karoana ka efa namoahan'ny mpitsara-panao famitorana didy mampisambotra. Miarabantsika mpiray-tany razana amin'izao andro alakamisy izao. Nanao an'ity vidéo ity androany hitondra fanazavana kely ny amin'ny fomba fijeriko ny toedrarah misy ao Madagasikara ary androany mety hiova kely tsy taky mazatra fa sady resaka politika ny resaka fivavahana satria mifandray ireo zavatra ireo. Malitsika dia samy naheno ny fanambarana nataon'ny kolonel Patrick mikasika ny mpianatra, ny syndika, ny tafika izay samy voafitaka ozy izy ary ny antso an'ireo mba hihetsika sy hijoro amin'izay izy. Zaho moa tamin'ny volana vitsivitsy netombohany izao fitondrana izao dia efa miteny hoe ataon'ny olona tampifamafana tongotra fotsiny anie ianareo na ZNZ na Y na X sy ireo syndika rehetra niara-nitolona tamin'izany voaporofo izy izao tena famafana tongotra mihitsy ary fandaniana andro fotsiny dia nanatitra CV sy ny karazany fa tadidio ary tiako fantatrareo fa ny olona voatendry minisitra izany dia misy vola loha ao, misy vola takina ao, tsy mandehandeha foana akory reny hoe daiany mandray an'ny minisitra manao fifampiresahana amin'ny minisitra, misy vola miliara loha ao dia zay mavema loha betsaka no lasa minisitra. Zay aloha aoko takatra ny sainareo anareo le zandry kely le mba nananana-tena hoe satria zao tamin'ny voalohany tsy nisy zany fa ny tamin'ity faharoa ity dia verina taka amin'ny fomba fanao mampanao taloha efa nisy an'izany efa tamin'ny andron Rajaonara Mampianina, tamin'ny andron Rajoelina sy nisy an'izany foana. Zay ny amin'iny. Ny resaka syndika moa dia tsotra be hoe ianareo raha mbola samy manao tolona mitsitokotoko amin'ny ataonareo amin'ny fitadiavana fanoloana minisitra, fanoloana tale sy ny karazany dia tsy mijery afa-tsy ny tombotsoan'ny tsirairay avy aminareo nareo fa tsy tombontsoa iombonana fa mitadidio fa ny tombontsoa iombonana rehefa maresy dia azo azy ny tombotsoan'ny tsirairay avy. Ka dia izay no antso alefako ho anareo syndika. Ny tafika moa izay lazaiko mandrakariva hoe vatolampy fa vatolampy tsy miteny dia angere zany vorona. Ataontsika rehetra zany zao ny vorona mangeringgery aminareo fotsiny satria ny antony maro anisy nareo no manohatra an'ity fitondrana ity fa mangina.
satria hoe discipline militaire fifampifehezana sy ny karazany. Lasa la 23 promotion 23 daholy ireo mitondra anareo amin'izao fotoana izao reo, de aiza zany ny promotion talohan'ny 23, de aiza ny promotion taorian'ny 23, fa zay aloha ny zava-misy. De mangina daholo nareo, hitodika manokana amin'ny anareo tafika zany ny tiako tenenina androany e. De anao fanambarana, anao idevoalie kely, ampamoaka kely amin'izao fotoana izao. Zay ny ifandraisan'le resaka fivavahana rehefa kelikely eo. Tadidia tsara fa nisy fotoana nga Mikael io nisy fotoana izy chef de service ny ressources humaines tao amin'ny état-major. Ary tamin'izany fotoana izany izy tena nanapatra fahefana mihitsy tamin'ny resaka re-engagement na miaramila io. Fa tamin'izany moa izy nday tsikombakomba tamin'ny chef d'état-major tamin'izany ty général Beny, tononoko ny anarana fa tsy olany zany. De ry manao signature sur feuille blanche fotsiny de nga Mikael mametaka an'izay anarana ty ny apetraka ao. Fa tadidia tsara mihitsy fa tamin'izany million no nitakina tamin'ny olona zay te ho re-engagé. Maro tamin'ireo olona tamin'izany no niteny izay nando 25, izay nando 30 millions, izay nando an'izao. Ary rehefa nisy fotoana amin'izay araka hoe nivoaka ny fefy amin'izay le feo satria tsy mipetraka ho azy teo hoe hay ve ty namany ity ka tena mitako vola. Corruption filazan'izany, tiandry izy tiandry, fa corruption filazan'izany. De nandenaka aty à Paris izy, nakaty à Paris mihitsy izy tamin'izay. Iza no nitsehana azy taty à Paris? Colonel Patrick no nandray azy amin'ny mampinamana satria nitsoaka rehefa nisy ny afera zay zavatra zany misaika nipoaka tao Madagasikara de nitsoaka nakaty izy de Colonel Patrick ambany anitra sy nandray azy. Io ny zava-misy ankehitriny, mivadika izy ankehitriny le olona nanavitra azy ny tiany vonoina amin'izao fotoana izao. Navoakako zany scoop zany mba ahafantaranareo iza moa ty olona miseho mpivavaka mitondra anareo ty. Fa tompony zany atao hoe corruption izy tao amin'ny état-major ny tafika zany. Dia zay ny amin'le izy nitodika aminao ary nga chef d'état-major ankehitriny. Za moa tamin'ny voalohany de niteny hoe ahoana moa zany ty vazaha be ty no apetraka ho chef d'état-major. Misy zavatra tiana tongavana aveo to ampanekena ny gasy hoe vazaha ny asiana mitondra anareo. De betsaka no niteny gasy io zao io. Za amin'izao fotoana izao mbola manana fanahina hoe tonga ho azy ve le hoe olona manana endrika vazaha no napetraka ho chef d'état-major sa misy zavatra tiana hiatraika psychologiquement amin'ny vahoaka sy ny tafika hoe ampanekena hoe vazaha foana mbola manjaka ao Madagasikara. Todika aminao ary monsieur général Piculas, raha tena malagasy ianao raha tianao porofona amin'ny malagasy ianao de tokony tsy ekenao zao zavatra misy zao. De anjaranao mandresy lahatra anay izay manana hoe tsy gasy ianao satria ny anaranao aloha tsy misy na de anarana gasy anankiray ary. Fantatro fa hoe mahay miteny gasy ianao, mahay hoe avany amin'ny faritra ndrefana sy ny karazany iny, fa tsy manapirofo zany fa gasy ianao. Fa ny ahafahanao manapirofo an'izany de ny fijoroanao miaro amin'ny malagasy zay. Ka de zay ny afatra petrako aminao hoe mba tsy petrahan'ny anay hoe mpiray tsikombakomba ianao amin'ity fitondrano ity sy amin'izao fanabotriana amin'ny malagasy zao de raisiny andraiky tao. Efa nanao antsy Colonel Patrick fa amafisiko le antso raisiny andraiky tao. Todika amin'izay ary any amin'ny resaka ekonomika satria misy zava-doza iseho ao Madagasikara. Amin'izao fotoana izao de nanafatra vary amanetsy ny taonina maro ny karana. Ny karana fa za tsy miteny hoe fitondrana, ny karana mba tonga ny vidim-bary hidina amotehana ireo mpamboly vary sy mpamokatra vary any amin'ny faritra loatra sy ny any amin'ny faritra Marovoay sopotro Madagasikara. Satria ny antony ezahana vidiana ambany de ambany ny vidim-bokatra any amin'ireny mpamokatra ireny
fa rehefa azo dia amidy amin'ny vidiny lafo dia lafo, vonona kolaka satria reto vary zay nampidirin'ny karana reto dia sady vary tsy nandoavana hetra fa miditra body fotsiny eo Madagasikara, rariny izy ireo zany raha afaka mivarotra amin'ny vidiny mora. Dia isika malagasy moa le tsy mijery afa-tsy ny tendrony oritsika dia midina amin'ny vidim-bary. Tadidio fa io situation passagère fotsiny io, fa rehefa maty amin'izay ny famokaram-bary ao Madagasikara dia hiakatra tsy ho takatra ny vidim-bolanareo tsony vidim-bary io. Tadidio zay. Ary izay mahatonga nanonteny anareo tany aloha tany any teny hoe tadidio fa na ny hanina hoaninareo ara dia ny karana no ife azy. Efa nanompoka eo amin'izay io plan io, fa rehefa mivazy foto-tsakafotsika no mahatonga ny karana amin'izay ny ife azy dia tsy hitako tsony izay maha-malagasy atsika, tsy hitako tsony izay ilavana antsika zany, fa izay tsika voandevo arabaky teny ka hatrany amin'ny hanina sy zavatra ny rano sy ny jiro sy izay fomba iainantsika rehetrarehetra dia ny karana daholo amin'izay no iantoka sy amatotra azy an'izany, amatotra an'izany rehetrarehetra zany. Tadidio tsara ho fa izay ny antony nandroana an'ilay minisitra Botakely iny, na dia nanao démenti ary satria matahotra ny ainy, fa zao ny zavatra nisy izy nanao SOS tany amin'ny communauté internationale izy hoe arovy fa dia daviny reto ho éliminena. Satria inona ny antony? Efa niteneniko teto zany, noterena izy hividy groupe avy tany amin'ny karana mba fa hoe soi-disant zany misy an'le délestage io dia misy solution hoe groupe avy any amin'ny karana, nefa ny tanjony dayata amin'izany fotoana zany dia tsotra be, hividy groupe ny karana amin'ny vidiny lafo dia lafo, fa après le délestage tsy foana akory fa ny vola mihodina dia atehatra amin'le groupe ny karana amin'izay ny fiainan'ny gasy dia izay tiany ny karana anaovana azy. Zany hoe fa anazy ny essence, ny gasoil mpandehanana ny groupe anazy, dia mbola anazy ny groupe, dika izay anazy tanteraka ny jirama. Zay no natonga ny fanalana azy, fa tsy marina fa hoe nanao démenti tsy marina zany, fa zay ny zavatra misy. Tiako tenenina aminareo ary dia hoe ity fitondrana ity dia fitondrana tsy misy fahaizana sy fahalalana, olona corrompu ny mpitondra, olona fa nigadra sy ny karazany, olona efa tsy mazava tamin'ny fiarahamonina, fa mbola ireo baika ao ambadika io dia teny aminareo hoe inona moa zany daya zany. Ny gestionnaire teny miteny izy olona dia PDG zao sady PDG tsy manana société, tsy manana orinasa, tsy mampiasa olona tsy nahita fianarana, olona tsy manana diplôma, tsy nianatra io fa amin'ny makarana azy dia ny afetsifetsena amin'ny arabola. Tadidio fa ny karana zany eny akavitsiana ny diplômé, fa ny diplôma an'ireo dia mifiresaka iny, mifanampy foana ireo, tsy miraraha izay mamalagasy anao sy ny kolotsainao sy ny fahaizanao zany ireo, fa ny azy vola ihany, ny vola no mamaritra ny fiainany. Dia izay izy ny mpanelanelana sy mpandray vola ny karana, zay mahatonga azy lasa manana hery be ao amin'ny fitondrana malagasy amin'izao fotoana izao. Izy no mampandohalika Andry Mikael sy ry Faniry Sosiny rehetrarehetra ireo, milelaka aminy daholo ireo, ry Siteny milelaka aminy daholo ireo. Tiako tenenina hoe rehefa ny olona tsy manam-pahaizana ny lelafinao, inona moa firenena vanina amin'izany? Zay mbola iverenako aminareo tafika hoe efa nalainy Siteny baraky nareo, hoe tsy mahatoky anareo izy dia naleo ny naka garde du corps russe. Tena ohatrany hoe fandeha médecin izany ireo olona. Dia maly zao dia tena aseho indray hoe nanafatra tanky zavatra efa tsy miasa ntsony any Russia any, tsisy mila n'izany tanky zany ntsony ny olona amin'izao. Nefa an'ireo fatifatim-birenena lefa atao dia riharihana hoe iaro iza ny arovanao, fa hiady hiary amin'izy ianao, iza ny firenena nafikanao ao. Tadidio fa raha amin'izao situation zao, amin'izao situation feno corruption natria ny-tafika izao, fa na Comoro raha anafika amin'ny Madagasikara, ravy Madagasikara, za miteny anareo an'izany. Fa raha tsy miova toe-tsainy ireo tafika ireo, ho ravitsika. Zay fotsiny. Itodika kely amin'ny resaka piky kely any le resaka ekonomika teo, resaka volamena. Maninona no miroborobo be amin'izay ny fanondranana volamena? Satria maninona menimenina ireo mpitrandraka volamena any amin'ny faritra Maivatanana amin'izao fotoana izao. Fa vidina mora be hony ny vokatra zareo, satria teren'ny karana amin'izao fotoana izao hivarotra an'izany amin'izy ireo zany ireo mpamokatra. Dia lasa nidina be ny vidiny. Izay no mahatonga izy lasa miroborobo be ny karo volamena ny karana sy ry dayasa ry Siteny sy ny karazany, izay hoentina amin'ny jet privé ahondrana any Dubai sy any hoentina mandala amin'ny Mozambika sy ny karazany. Dia apetraka eto amin'ny fanontaniana ho ainga babakoto.
zay DG-n'ny ACM. Ahoana moa tsy ahitany lahany jet privé reny, ialany eny karaha ialany eny olona DG-n'ny ACM régulateur ny resaka fikarakarana ny fifamezivezena amin'ny habakabaka e. Dia tsy hitany lavy hoe misy jet privé mandeha mivoaka isanandro mibata volamena faharem-pirenena, dia tsy hitany lavy e zany. Zay le teneniko anareo, reny olona reny olon'olom-pony reny, olona sandosandoka fotsiny, ny agent d'escale ny lasa DG-na société ngeda be miaro ny fiandrianam-pirenena. Fa mbola ho avy ny fanontaniana rehefa kelikely eo, tsisy hafa-maina zany eo moa. Zay le teneniko aminareo. Resaka fivavahana kely ary ndesahako teny amin'nga Mikael mampiandry azy, fa tadidio fa nga Mikael lefa mpiandry ny varotra mifanahany tamin'ny devoly ary ny fandrebirebena fotsiny amin'izay le mpiandry izy izao, fa efa mazava ny lalana ny zoro. Any aiza nisy mpiandry angalatra Rolex, angalatra ka fiaran'olona sy hoe andeha hivarotra volamena, aiza nisy fiandry anao an'izany. Tsy Andriamanitra anao fa baraka amin'izany aoka izy ho tonga sainy. Fa tadidio tsara fa fiainana mandalo, fa ny lalana andehanany efa mazava, fa efa mivarotra ny fanahany tamin'ny Satana izy dia mazava be ny lalany. Fa hitodika amin'ireto mpitondra fivavahana sandoka tena marikoriko mieritreritra azy tena tonoko le anaram-pivavahana, vaony oloko hoe izy andeha koa tia mamalova ohatrany fitafina mpivarotena ny andeha hitoriana teny ire mahamenatra reo olona. Zatsy tsy reny olona reny no meko tsiny, fa ianareo olona zay manaiky anaraka an'ireny olona reny. Aiza moa le firenena no androsiko, olon'olom-pony ohatrany reny mametsifetsy anareo, milaza mampanantena fitahiana sina aminareo, dia lasinareo miroboka zavatra farany zay mahamenatra ine zany e. Olona ohatrany reny ve mitaky vola aminareo, olona tsisy stratégie, tsisy inona fa amin'ny anaran'i Jesosy dia manomeza zay io avereny ny rakitra reo, fa tsy nety le nataonareo tefa kely loatra dia intokoroan'andro fa miazakazaka mandoa rakitra. Tena tsoroko aminareo fa ny teny soratra masina mihitsy milaza fa reny ambodi tafody zanak'ondry nefa natao hihinana ny zanak'ondry. Tadidio zany. Ary mpamina ny santoko reny efa fatany lalana lehany fa any amin'ny elo. Fa ianareo zay manaraka an'ireny mamaky baiboly dia ho hitanareo tsara fa reny no mitarika anareo any amin'ny fahaverezana, reny no mitarika anareo any amin'ilay vavahady migodana be. Satria inona dia inona ny amin'ny tany anareo, fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavam-pahefana, dia lasa ny anaty antsanareo, lasa ny anaty lavaka miaraka aminy. Aveko tsara, izy efa fantatra fa andeha ho any amin'ny afo be, fa ianareo koa mbola hiaraka andeha any amin'ny afo be hiaraka aminy. Tadidio zay dia ho vorotaky ny andevona likinareo, ety ambonin'ny taninareo dia voafetsifetsy, fa ny an-danitra ary efa tonga ny fialanareo tsy azo lanitra kory fa hitrenanareo any amin'ny afo be ny Satana. Ka dia izay mahatonga anako iteny eo ry vahoaka malagasy, atonga vasaina amin'izay fa ny fahantrantsika eny mahatonga fahantrantsika ara-tsainy sy ara-materialy mahatonga an'ireo olona rehetrarehetra reo olon'olom-poana sy tsy vaninareo mametsifetsy atsika. Zay zara miteny an'izany eto dia miteny anareo satria adidiko manafatra an'izany anareo. Zaho telo averiko tsara mihitsy, tsy voatery hanao an'izao. Za tsy manana tanjona ninninina, za tsy manana fikasana na hoe latsaka président, tsy manana. Za tsy olana amiko na izy aty na tsy tia, tsy aferako zany, fa manana didy fotsiny miaro anareo mpiray tanindrazana amiko. Nizaniza nompa tsy aferako, tsy atao zay teneny lisany tsy olana amiko, mbola miaina tsara no lavitra no lisany fa anjarako no miteny mba hatonga atsika ho tonga saina hoe raha mbola tokony hisy zany vahoaka malagasy zany zao dia mila miteny. Zay ihany no afatra petrako androany fa dia mampahery atsika rehetrarehetra amin'izao zavatra miseho, fa mangidy zao zavatra miseho zao. Ary tadidio tsara fa niloza Madagasikara amin'izao tsy loza folo tsony, efa mihoatra ny folo. Dikan'izay mbola nihoatra lavitra no nahazo ny Egyptianina no miseho Madagasikara. Zay fa mahereza daholo Madagasikara amin'ny malagasy.